misy anjely midina tany amin'ny fari indraindray ka nampihetsika ny rano koa izay iray miroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona no aretina manjo azy. Andiny ny fadiny. Ary misy lay anankiray teo izay efa narary 23 taona. Raha nahita azy mandro Jesosy ka nalala fa efa toy izany ely izy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Ilay narary mamany azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ka mitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Azo tehaka mafony Jesosy. Antanateny teo sitrana ve raha mba mety aminao dia etodio mihitsy izy, na dia tsy fantatrao izy dia tena mihitsy teo sitrana ve ianao. Za mino fa tsika rehetrarehetra samy ahafahan'Andriamanitra eto daholo. Mety misy olo efa tsy mila ahafahana ntsony fa ampitomboan'Andriamanitra ny fahafahantsika. Amen. Ngamba samy efa malala nyity tantara ty daholo tsika ny amin'io lehilahy narary 23 taona io. Ny zavatra tena mahafinaritra indrindra ny amin'ny fahatongavantsika amin'ity toerana ity dia ianao ahita fitia amin'Andriamanitra. Amen. Satria nahoana? Satria raha hijery olona Andriamanitra amin'izao fotoana izao mana-tanteraka ny teniny dia tsy misy akoatra antsika ireo ihany. Amen. Asotehaka mafany Jesosy. Ao zay da zay lekitosy 23 amin'ny andro 5 amin'ny volana fafito dia anao andro fivoriana masina ho ay anareo ozy Jehovah. Tsisy olona mivavaka amin'izao fotoana izao fa ianao rery any mana-tanteraka. Ka raha hita Andriamanitra zany fa ianao avan'Andriamanitra amin'olona rehetrarehetra. Alleluia. Raha hita Andriamanitra tsy mainka izy ny amin'ny aran'ofo fa niara-panahinao aloha. Efa teo niara-panahinao mivoaka ho azy ety ivelany. Alleluia. Tena akaikinao tena sambatra be ianao hoe noho izany tokony hifaly ianao tonga eto. Alleluia. Mety hoe zavatra hafa mihitsy ny antondianao teto fa matony nisy ny fahatongavanao eto. Tsy misy afaka manatonao izy Jesosy raha tsy mitao miray avy any an-danitra. Ka raha tomety ianao Andriamanitra nitonga anao teto mba hokahin'Andriamanitra, ho afahan'Andriamanitra, ny sanin'Andriamanitra hokahiny ny fanahinao. Alleluia. Asomatonga mafany Jesosy. Alleluia. Nisy fotoana Jesosy niakatra tany Jerosalema satria nisy andro firavoravoana ohatr'izao andro zay tandrimantsika zao le izy. Dia rehefa niakatra tany izy dia misy farihy anankiray izy ny Baiboly raha atao amin'ny teny Hebreo, farihy Betesdano anarany. Eo amin'io farihy io misy fialofana dimy izay toerany marary isan-karazany. Misy ny jamba, misy ny mona, misy ny marena, misy ny maty-tanan'ila sy ny tongotr'ilany, misy ny tsy miteny, misy ny marary an-doha, misy marary kibo, misy paralysé tsy mahetsika eo ambony fandrina, misy karazana aretina maro manodidina an'io Betesda io. Dia io olona io raha ny voalazan'ny Baiboly indraindray misy anjely tonga tany ka mamangy an'io rano io, manetsika an'le rano le anjely. Dia rehefa mietsika le rano dia ataon'ny olona zay marary izay rehetra tafatsoboka voaloha anatin'le rano, izy no mandray ny fanasitranana voaloha. Dia io olona reo zany dia efa samy miandro isanandro. Matoa izy miandro teo manatena zavatra avy amin'Andriamanitra izy. Manatena zavatra izy matoa miandry an'io rano io. Dia akaikinao matoa izy miandry an'le rano io nanatena zavatra izy. Matoa izy miandry ny fihetsehany rano io nanatena zavatra izy. Dia miandro io daholo izy rehetrarehetra. Rehefa mihetsika ny rano, zay rehetra mahay miazakazaka tafatsoboka voalohany anatin'le rano dia mandray fanafahana. Rehefa mihetsika ny rano, izay rehetra ohatra mety hoe misofon'ilany fotsiny marenina ohatra dia tafasazakazaka izy mitsofoka ny anatin'le rano dia mandray fanafahana izy. Ohatra hoe tanan'ilany fotsiny ohatra maty, vao mihetsika ny rano miazakazaka izy makany anaty rano. Fa nisy anankiray kosa narary 23 taona tsy mahetsika ambony fandrina. Rehefa tsy mahetsika ambony fandrina izy efa 23 taona teo foana. Maro ny karazan'olona nandray fanasitranana tamin'ny fihetsehany rano, fa le lehilahy kosa nangasiasy. Tena akaikinao nangasiasy le lehilahy, tsy nahita ny ninona afaka atao izy. Teo foana izy mipetraka teo 23 taona. Tamin'ny fotoana amin'izay Kristy nandalo teo amin'ilay toerany.
de fantako izy ny baiboly hoe fantatro ny tompo izy izy fefa na raha rehefa ela izy de nanontaniany jesosy raha lehilahy de hositrana va ianao ozy izy ozy kristy mantsy an'le lehilahy de ozy izy tompoko ozy izy raha mba hitsehana ny rano a tsisy olona afaka mba hibatao a raha mba hitsanana ozy izy misy misosika eo aloha tsy hitako zay atao ozy am'izay jesosy taminy raha lehilahy ozy izy mitsankana ozy izy niaraka tam'izay sitrana ilay lehilahy ino ozy am'tanakasika ny fony jesosy tam'ty lehilahy tsy nahetsika valo amy telopolo taona narary ty inona ny zavatra nakasika ny fony tompo taminy nanino izy ny tsy tamin'ny olo-kafo narary ny nanantony fa tam'ty lehilahy valo amy telopolo taona ty satria zao voalohany indrindra aloha mafaly ny fon'Andriamanitra ny zavatra nataon'ny olona rehetra teo satria manino amin'ny fotoana mihetsika le rano anankiray de samy manararoatra daholo ny olona rehetrarehetra mino mihitsy aho fa raha mihetsika androany tsy olona anankiray mandeha miazakazaka makany anaty rano fa izay tafatsangana rehetra miara mitsangana daholo de miazakazaka mitsofoka any anatin'le rano de izay tafiditra voaloha ihany no mandray fanasitranana no mandray fanafahana tahaka zany ihany koa takian'Andriamanitra antsika eto androany am'izao andro firavavavona izao araroty ny fietsehan'ny rano alleloia fa ny fety firavavavona tahaka zao fotoana fietsehan'ny rano zao ary zay rehetra mahay manararoatra amin'ny lala mivavaka tsy matandany fotoana fotsiny fa tena mitadin'Andriamanitra am'ty valoandro folo andro tanterantsika ty lakesika ty de milaza aminao fa ny zavatra takino amin'Andriamanitra de ho tonga aminao zay rehetra mahay manararoatra ny fietsehan'ny rano de rehetra manina tsara hoe zay rehetra maninona tsara hoe liavana miaina tsara ve tsika mahafafotatra zao tana zay miaina tsara za mino fandray an'izany amin'ny fotoana mihetsika le rano zavana de samy miazakazaka daholo ny olona rehetra mitsofoka ao anatin'le rano amin'ny fotoana mihetsika andrano de miazakazaka daholo ny olona rehetra amin'ny fotoana mihetsika andrano de miazakazaka daholo ny olona rehetra hitan'Andriamanitra ny toepolon'le olo tsy le rano loatra ny manasitrana fa natao hihetsika fotsiny io rano io mba hahafahan'Andriamanitra miasa am'le olo tsy le rano ny manasitrana fa ny finoan'ny tsiraray avy ny epahitapon'ny tsiraray avy ny fanirin'ny tsiraray avy vo mihetsika le rano ny finoany any ny mavonjy azy ny finoany any ny mahasitrana azy ka ianao zao tonga eto ty toerany ty mety manan'olana mety tsy manana fa misy zavatra ilaina amin'Andriamanitra aza mandandany fotoana fa matoa ianao tonga eto mety hoe misy raharaha ny karakaraina teto a de zay no atondelany teto kanefa matoa ianao tonga am'izao fotoam-bavaka zao tian'Andriamanitra ianao andray zany teny zany alleloia ireny no akaikinao hoe ireny izy hoe eo ihany le zavatra ho karakaraintsika rehefa aveo hoe fa le fotoam-bavaka eto ny tena nitondran'Andriamanitra anao androany hoe alleloia sa tsy zany ve sa tsy zany ve eo ihany ny fety fa ny fety tonga foana iny mandeo azy iny fa matoa ianao tonga eto efa mbola tsy haiko efa tapabola ianao na ray volana de efa soratan'Andriamanitra inaranao itirana vavy ty itirana ty oentiko makany a Jerosalemy ty oentiko makany satria nahoana misy zavatra tiako mena azy efa nilaina efa ela le izy fa amin'io fotoana io am'izay mampitirako azy amin'n'amasy alleloia na de mifreanao lanina mandeha maty fotsiny a misy vidiny enatrehan'Andriamanitra izany alleloia tsy misy latsaka ny fikelezantsika iny enatrehan'Andriamanitra fa samy andraisantsika valopitita faly ve tsika sa tsy faly antanino akaikinao faly ve anao sa tsy faly antanio izy faly anao sa tsy faly iza mba faly tonga am'ty toerana ty andray zany fitahin'Andriamanitra zany asitehaka mafy any Jesosy le lela nariary valo amy telopolo taona riavana na de tsy mahetsika teo ambony fandriana ry izy de zao ny zavatra nafaly ny tompo azy natonga ny Jesosy nanantona azy izy nanana fanantenana ary miny fa mbola ho sitrana fantalina mipetraka nanina moa zany le lehilahy valo amby telopolo taona ny olona rehetrarehetra mandray fanasitranana mangitakitaka eo ampitoerana fotsiny tsy afaka manao nininy misy mahiry misy jama mahiratra gagy izy mahiratra lamasazy io ohatran'iny a misy marenga na eny ny sofo nitsofoka atao anaty rano na eny ny sofo misy mona ny teny misy karazan'olona maro tafiditra atao anaty rano sitra izy eo ambony fandriny tsy hitan'zy atao
mangetaheta fotsiny andriamanitra raha mazany faka ohatrany raha mazazana ohatran'ina raha mazazana ohatran'iny lelelana de tsy nahetika teo ambony faliana izy nanana fanantenana izy fa tsy maintsy mbola hoafan'andriamanitra foana na de efa tsy niova valo amin'ny telopolo taona raha ny fiainany mbola nanana fanantenana izy fa mbola izy koa farany tsy foana ny fanantenana izy teo alleluia mbola nanana fanantenana foana raha malala na de efa tsy nisy fiovana valo amin'ny telopolo taona raha ny fiainany ianao ihany koa aza kivy aza manamelo tena aza manamelo tena aza manameloka ny fiarahamonina fa io fiainanao mety mbola tsy miova izy firy taona zay fa androany ny tantaranao fantakin'andriamanitra aminao fotsiny mila mahay manararotry amen averiko ihany mety hoe soratra na mariazy natondianao teto fa matoa ianao mandreto a mahaiza manararotry isika tsy mijery hoe satria io fiangonana zao tsika tsy mirarahany zany anara-piangonana zany ny andriamanitsika iray ihany rehefa tonga amin'ny toerana anankiray ianao aza mitady anahy na aza mitady andrabe na irakoto fa jesosy manina tsara hoe jesosy mitady avitsika noho izany isika de mifankaty tsy mifanavakava fa zay tonga ato iray ihany karaha tokitenao azanyteny ka zay olona tsy ao non ato tsisy tsy ato sy ato zany fa rehefa tonga ato ianao ray foantsika amen fa manentana anao araroty izao andro firavavona zao fiatsiany rano fa mihetsika ny ranonao efa mihetsika ny ranonao ka zay rehetra mahay mitsofoka anatin'io rano io de andrainy anjalany izy androany anomboka amty androany izy antefany zany tenan'andriamanitra zany de anomboka izy fitahin'andriamanitra ohatsy raha mararao miara-pananao amty fotoanandroany ty mamety fanandriamanitra raha misy sakatsaka ny eofiainanao misokatra ny varavara tsy misy marindrina zany tsy misy jeo raha misy olona misy zavatra nilay tamty toeran'ity tsy azo ny amatonany maro raha mino izy manana fanantenana tsy ny zavatra hitany taloha maritany androany de ho tonga aminy nilay rehetrarehetra azany akaikinao aza ny zavatra hitanao taloha e ny amaritanao amin'ny fiainanao manomboka androany fa ambadiky ty fotoanandroany ty hoe de iova am'izay ianao raha misy marary eto androany tonga de ahetseo zay faritra marary rehetra fa tonga de sitrany anao amin'ny enarety raha rato le ten'andriamanitra de zao mamangy atsika eto andriamanitra androany ny famakin'andriamanitra mila ararotiny amin'ny lalan'ny vavaka za tsy mandrara atsika mihitsy mandehana mandeha mitsena ny ivelany any fa raha mbola misy fotoana tokony ivavahana aleo mivavaka mahaiza manararotry la zao farany eo akaikinao hoe mahaiza hoe manararotry tenenan'izy tena mahaiza manararotry hoe ataneo izy teo tahin'andriamanitra ve enao hoe teo sitrana ve enao hoe androany anararota hoe alleluia izy aminy atanakevitra anararotry eto androany ho tanteraka amitsika hoe alleluia ivavaka isika rehefa aveo vita io fotoam-bavaka io de tsy anatin'ny fandarana manaratsika fa nivavaka ataotsika rehefa aveo fa afaka mahery be mihitsy rehefa mivavaka anao rehefa aveo de tia prisika anao mihitsy aza mijeriny akaiky fa nabola tsy mahay mivavaka renao akiprizy fotsiny masonao de akiprizy ao de midrasany jesosy ao ao anatin'ny fifatoa fa mangy anao ety izy androany na de mbola tsy tafafanoka renao amin'ny voaloha akiprizy foana ny maso de mivavaha foana na mipelipelika manahoana ny akaikinao aza mirarazy fa tsy mitahatsika ny olona mipelipelina eo akaikitsika fa andriamanitra ihany no mitahatsika noho izany aza mirarazy tena ny akaikinao na de mihetsiketsika manahoana